Tombontsoa maro samihafa no azon'i Madagasikara ao anatin'ny fandraisana ilay fivoriana goavana amin'ny volana Novambra 2012. Tombontsoa goavana satria dia hiteraka famoronana asa, fampananana asa ary ihany koa fanovana toe-tsaina izany fivoriana goavana izany. Efa eo am-piomakomanana ao amin'izany moa ireo tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Le sommet dia efa mitondra zava-dehibe ho antsika ilay izy satria alohan'ilay sommet dia efa mitondra asa, mitondra fiovana toe-tsaina. Satria amin'ny fikarakarana dia mila fahamatorana be izy, tsy mila zavatra kotontony olona amin'ny refin'ny resaka sécurité, amin'ny lafin'ny fikarakarana amin'ilay vainanan'ny olona rehetra, amin'ny lefin'ny fikarakarana amin'ilay sommet diplomatique ihany koa, izany hoe fivorian'ireo ministra, fivorian'ireo solotenan'ny lehibe ny fitondram-panjakana rehetra maneho an'izao tontolo izao ny alohan'ilay sommet. Alohan'izay ara dia efa voalaza teo fa misy karazana fihaonam-be maro samihafa amin'iny taona iny zany. Manomboka any amin'ny volana Mai dia efa misy ny fihaonam-be, ny volana Juillet lehibe kokoa ny amin'ny assemblée parlementaire francophone, misy ny union de presse francophone, ny université francophone, ny assemblée internationale des parlementaires francophones, ny AMF, les maires francophones zany hoe maro be zany dia zavatra hitranga ka amin'ireo dia efa misy asa, amin'ireo dia efa misy ny fiovana toe-tsaina, amin'ireo dia efa misy fandraisana anjara amin'ny fanodinana ny lafin'ny ara-toe-karena zany eto Madagasikara, indrindra amin'ny sommet io. Amin'ny sommet io no tena zava-dehibe satria tsy hijanona amin'ny sommet akory ny zavatra atao fa lavitra fametrahantsika vato fantsika zany ireo sommet hitranga ireo. Izay zany dia hanetarana ny olona rehetra ny voalohany indrindra ny sommet tsy maintsy hisy na ny sommet amin'ny francophonie na ny sommet amin'ny COMESA fa mila atao tsara ilay sommet ary ny fanaovana tsara n'ilay sommet tsy vitan'ny olona vitsy fa ny fiaraha-mientin'ny olona rehetrarehetra ny fanatanterahana anazy ary ny aorian'izay zavatra izay dia misy koa zany fiaraha-mientina amin'izay asa rehetra mila atomboka zany manomboka izao ka mandrakizay mihitsy ny amin'ny fitohizan'ny raha-pirenena.